raha antsika malala fa anisan'ny mampivelatra ary mampandroso ny firenena anankiray a ny fifehezam-ponina ao anatiny a ny culture ao anatin'ilay firenena misy azy. Andeha alaitsika ohatra fotsiny tsika malagasy dia manana ny culture antsika raha antsika malala zany ary io culture antsika io a dia hita isaky ny ao anatin'ny foko 70 zany hoe ny samy manana ny entina maneho an'izany raha eo amin'ny sehatra ara-hira sy ny sisa manana an'izay fa tsy ho atao hoe izay ihany ny atao hoe culture fa ao koa ireo zavatra ny ainana nataon'ny malagasy izay nampisehoana ny fihetsika isan-karazany zany koa zany dia ao anatin'ny culture. Maro ny zavatra azo lazaina hoe ao anatin'ny culture, ohatra koa ny fanaovana ny fitafy nentin-drazana ao anatin'ny culture daholo zany rehetrarehetra zany hoe inony mampiavaka anao dia inony mampiavaka anao. Fa andeha natonga anay anao an'ity fête des mères afakely ity zany hoe nampisehoana ny culture ny sinoa, ny frantsay ary ny malagasy indrindraindrindra dia ame ohatra fotsiny vitsivitsy hoe raha ny culture ny sinoa zao dia jerevinareo fa misy ny zavatra ohatran'izao ary raha ohatra indray eo amin'ny atao hoe fihinana sy fitafy dia andray ohatra raha firenena sinoa inge dia manao ny fitafiny izy ka resaka ekônomia zany ny alako tsy ny la teny vahiny raha ohatra izay no resahana dia izy ihany izy ao anatin'la terana ihany ao anatin'ny firenena ihany dia efa manandratra an'izay na fitafy na ny hira ny fihetsika isan-karazany ny fitafiana dia raha ohatra zany ianao hoe misy olona firy dia manao ny fitafinao dia mihodina ilay firenena zany hoe mihodina ilay varotra mihodina ilay resaka vola dia ohatran'izay koa tiako tsindrina koa fa tsika malagasy efa nisy fotoana tena nanomboka nanao ny nampiatra ny culture antsika zany hoe nanao koa tsika teo amin'ny fitafy ohatra hoe ny fanaovantsika ny lambalandy ary nampisokatra tsara n'ilay varotra lambalandy ary nihitatra fa tsy nihitatra trany hoe hiainana andavanandro ilay izy fa nataontsika hoe isaky ny lanonana ny ankamaroan'ny olona teo lolo teo dia efa nanao an'izay lambalandy izay. Ao koa ny culture rehetra amina fihetsika isan-karazany ao anatin'ny fiarahamonina hita zany any amin'ny olona ka zao ny culture anayka dia ohatran'izay zany ilay fampisehoantsika an'izay dia fa teo amin'ny sehatry ny hira isan-karazany hita ao anatina hira gasy vitsy ie zao no mahay an'izany atao hoe hira gasy ny ankizy indrindra ny ankizy aty an-drenivohitra somary vitsy no mahay an'izay hoe hira gasy dia kanefa hita ao anatin'ireny hira gasy ireny ny fanaovana ny culture ka raha tiana androso ozy raha tiana androso raha tiana andeha raha tiana hivelatra ny firenena anankiray dia manaja ny cultureny ao amin'ny firenena misy azy anisan'izany no mampandroso izay zavatra izay ary izay fifehezana n'ilay culture ao anatin'ny firenena izay dia na tiatsika na tsy tiatsika dia mampivoatra ny toe-tsainy ary ahafahany mivelatra eo anatrehan'ny hafa zany hoe ahafahana mijoro eo anatrehan'ny hafa dia zay no mahatonga hoe nanao an'izao fête des mères na fetiny reny zao ka sady nanasongadinana ny culture isan-karazany izay tokony ho fantatry ny ankizy. Tsindrina manko fa rehefa tonga fetiny reny dia zavatra lehibe ho an'ny ankizy izay. Tsika malagasy tsy nanana an'izany hoe fetiny reny nivolen'ny firenekafo reny nivolen'ny firenena frantsay reny fa itsika zanatany frantsay dia ny aina taminy dia nahay an'izay ihany kosa fa nitsika kosa ny reny dia tena tiana sakafizina isan'andro andeha inge ho porofoko hoe tsy mahafaty akory reny raha ohatra ianao mandaka rindrina tsy maty akory inge mamanao raha nandaka rindrina ianao fa hiarovany ray aman-dreny hoe tsy andoto rindrina dia ataony hoe
ampitahorona zany ny ankizy rehefa mitantarangano izy hoe tandremo farava mandakarindrina ianao a de mahafatiny reny zay ny ataoko hoe ny fitiavana zany a tsy mila fety hoe am'zao fa fety foana ho an'reny zany hoe tiana foana nyreny nasongadina foana ho mamy a nyreny zay aloha zany maminy ankizy kokoa nyreny noho ny ray a raha ataony fijery amin'ny akapobeny satria akaiky azy kokoa nyreny nampinono azy mitondra azy akibo misy fifandraisana akaiky zany rehetra zany mamaritra fa anisan'ny mamy nyreny ka nininana songadina zany ty fetin'reny ty a sady amoahana an'izay fitiavana feno zay a no amoahana ny culture rehetra hoy kosa hoe matsatsika tanora malagasy hoe akafizo ny firenetsika ajao ny culture atsika ary omeo asiny koa ny hafa raha izay ny voafe zany hoe mifampizara ohatr'izao de irahantsika malala fa na inona de tsy maintsy ho tafity Madagasikara.